الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وهو نبي الرحمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس فنيت وانتب الله أرتدانوس فنبالمنا وانبمناني محمد إلي بمنان نريفن الله وينكينا كان زدت لزاو تدانوس فنبالمنا واسن ترانا سروبيار ديان سيريو بناركني فينون إسلام حتمني هتبيرني إزاو تطول إزاو أما بعد أنكستيك الله إلى فتوى إذن نمتك فتوى نفاروا أفاتيك مبطوي نفهم بيانارا نفهم بتيفنا إتو amni izao ftuna misatika izao makaskia ni fut pinuana islam al-aqidatu al-islamiyya ni fut pinuana al-islam rasitaka ni tup Allah di anwan di risatika ni mazavadi bi ni fanana ni tsirairai ni faalalana makaskia ni fut pinuana al-islam al-aqida laha ahamiyatun baligha ni aqida nani fut pinuan dia manana tumtsua manana ni mazava di az ewa ni fampianarani finuan al-islam ولا يستطيع المرء أن يعيش على بقعة الأرض إلا بعقيدة صحيحة مع تعاليم القرآن والسنة النبوية سيافك إيينا أمني فييننا إزاي فين فيلاميننا إزاي فين فانريباليمنا إزاي فين فياداننا نتسرايري نزانا كل ملا إندinda إيروفاوكا بين باناركاني فينوانا إسلام أفتسوي إزريو ما فانتتا نفامبيانارا القرآن سين سنة مكاسكا ني فوت بينوانا ني عقيدة أركن فامبيانارني ني بامناني ني قرآن سين بامناني محمد صلى الله عليه وسلم من أهميتها أنيسا ما زفدي بي نفانانا نتريري ني عقيدة مرنا نا نفالالا نتريري ني عقيدة مرنا والعقيدة أساس بناء مجتمع الإسلامية نفنانا ني عقيدة مرنا دي أنيسا فوت إيري أفاني تريري منورنا نفينا إيوانا تنفيرمونا ما إسلام آز لا يستطيع المرء إصلاح المجتمع بدون معرفة العقيدة الصحيح تيافك أمبيورنا نعناتسارا نفيرمونا نتريري أفتوي إز ماننا نفوت بينوانا مارنا أرمينا مزان فوت بينوانا مارنا إزان أري مبياتا إزان إيوا منفينا ويدعو الناس إلى تصحيح عقيدتهم تفيتان زان دميانت نزانا كل ملا عنديانا مارنا سي إتصار نفوت بينون إيوا منفينا نمول ملا آز والعقيدة لا يستطيع المرء أن يعيش حياة طيبة في هذا الأرض إلا بعقيدة صحيحة تيافك إيينا منفينا نتصار na iyaina amni fiadana nzana kulmbella afatwe izmanana ni aqida marna armiaina amni aqida marna evo iz afaka maitan fa sambarana itwantan ari ahitan fa sambarana ani akut العقيدة أنها سبب في استقامة الشخص nifanana ni aqida marin dia isan atunga nitsrairai anarakan finuana islam si ifatta ijuru ampamarina na amni fanaranan finuana islam aurien izmana nan fut
fotom-pinoana marina izay niraisina anatin'ny Qur'an sy eo amin'ny sunna ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama sy mifanaraka amin'ny fampianarana napetraka ny Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama tamni ireo as-salafi salih wa hum ashabi rasulillah mifanaraka amin'ny fampianaran ireo olona mangan finoana islam ireo olona marina ny finoana islam ireo olona nandovan fampianarana teo amin'ny mpaminany Muhammadi ireo sahaba radiyallahu anhum tsy afaka iorna na anaraka ny finoana islam antsakan'ny sy andavan'ny tsirairay afa-tsy hoe dia izy manana izany fotom-pinoana marina izany. Wal aqida yusahihu izany aqida izany dia mandeha mitsara ary mandeha yufarriqu baina al-haqq wal-batil mandeha manavaka ny marina sy ny tsy marina. Lidha nadhkuru min aqidatu qaumun ghayruna ndao atsika ijery aka ohatra vitsivitsy amin'ny fotom-pinoana anana ny tsirairay ireo vahoaka hafa ankoatra ny finoana islam izay mifanohitra amin'ny finoana al-islam. Araka ny fampianarany finoana islam dia tsy azo atao no min zavatra fahatany na manaraka ny zavatra fahatany izay tsy nazahoana fampianarana eo amin'ny finoana al-islam. Misy andiany vahoaka sasany mametra ny fividianana entana na ny fandafosana entana sasany ka izany fandafosana entana amin'ny alina dia mampiditra fatiantoka amin'ny varotra izay ataony ohatra ny fividianana sira amin'ny andro alina satria misy andian'olona sasany dia mino fa ny fividianana sira amin'ny andro alina dia mahatonga fatiantoka amin'ny ilay tompom-barotra amin'ny mpivarotra iray amin'ny dokany izay ivarotany ka rehefa mamidy sira izy amin'ny alina dia ho matiantoka izy amin'izany fandafosany izany sira izany. Wa hadha min aqidatun batil izany dia finoana tsy marina izany dia finoana fahatany mifanohitra amin'ny fampianarany Qur'ani sy sunna ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam. Ny olona anankiray mpivarotra mamarotra ny sira na alina na matsana izany dia tsy hitondra fatiantoka ho azy ary izany dia tsy hitondra fanenana amin'ny ilay mpivarotra. Fa ny finoana islam dia mampianatra atsika fa raha ohatra atsika dia manana finoana fanifandafosana sira amin'ny alina dia mampiditra fatiantoka amin'ny mpivarotra. Wa hadha min su'il fahmi an aqidatin sahiha izany dia vokatra ny tsy fananana ny fahalalana matotra eo amin'ny fanarana ny finoana islam na koa ny qalbuka yataallaqu ma'a shay'un ghayru sahih ary ny fonao dia mifandray amin'ny zavatra tsy marina ary dia tsy tokotro anana fitokisana ianao fa ny fandafosana sira amin'ny alina hitondra fatiantoka aminao. Ohatra izany ny fanapany vehivavy vorona ny biby ny vehivavy bevoka ny vadiny dia tsy afaka manapaka ny biby. Wa hadha min aqidatun batil izany dia finoana fahatany satria misy andiany ireo vahoaka mpanaraka ny finoana islam manakana ny lehilahy karaha bevoka ny vadiny dia tsy mahazo manapaka vorona tsy mahazo manapaka ny akoho tsy mahazo manapaka ny ondry satria manino mampisy problème amin'ilay zaza ao ambokany reniny. Ny fanapany lehilahy ny vorona ny fanapany lehilahy ny biby izay andeha hoaniny ka lasa maniraka ny olona hafa andeha hanapaka izany biby izany. Izany dia mifanohitra amin'ny fampianarany finoana islam. Wa aqidatuna ny fotom-pinoantsika dia mampianatra atsika fa ny lehilahy izay manambadika ny bevoka ny vadiny dia tsy misy fampidirany loza amin'ny zaza ny fanapany izany biby izany.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.